Fiara-miasa amin'ny États-Unis iray amin'ireo firenena manana fiara-miasa matotra ratafika amin'ny Madagasikara moa États-Unis izay nandefa tsy tapaka attaché de défense izay miandraikitra ny asa fiarovana mifanampy amin'ny tafika malagasy mivelatra amin'ny sehatra maro moa io fiara-miasa io izay namafisina nandritry ny fankasitrahana manokana izay attaché de défense ny asa teto amintsika izay hotateny Griffin Bakoliniana ny vaovao Madagasikara izay. Fiarovana an-dranomasina niompana tamin'ny fanaraha-maso fitsiriana amin'ireo tranga antsokosoko na ireo izay tsy manara-dalàna no nifantoan'ny fiara-miasa aratafika teo amin'ny États-Unis sy Madagasikara tamin'ny alalan'ny attaché de défense miasa eo anivon'ny masovoan'ny États-Unis eto amintsika. Namafisina hatrany izay fiara-miasa eo amin'ny tany rotonta izay. Androany na omaly no miara-miasa ny Amerikanina sy ny tafika malagasy dia efa nanomboka efa ela be raha tsy ampatsahivitsika fotsiny misy an'izay hoe balance miste zay tonga teto isa-taona ry zareo tamin'izany fotoana izany sady mampianatra ny teny anglisy no mampianatra ny fahaiza manao Amerikanina ampitainy aty amintsika. Teo ihany koa hatramin'izay ka hatramin'izao mbola misy hatrany ny piscop izay fantatrareo tsara izay manampy ihany koa tsy ny tafika malagasy rery fa na hatramin'ny amin'ny vahoaka malagasy any ambanivohitra lavitra be ihany. Ary tato ato moa zany dia ny fiara-miasa indrindra amin'ny fifanampiana amin'ny lafin'ny piraterie maritime sy ny tafika tanety tato ato no tena niopanan'ny fiara-miasa. Tsy latsa-danja ihany koa ny fanofanana toy ny fampianarana teny anglisy maimaim-poana ho an'ireo miaramila, eo ihany koa ny fampitaovana, ny fanazarantena miaraka, ny exercice katlas. Andao tsy ho ela ny Madagasikara ny commandeur na ny capitaine de frégate Jorge Garcia attaché de défense niasa teto amintsika sy ny mpiara-miasa aminy ka notolora ny fanjakana malagasy maro boninahitra sy medaly fankasitrahana ny zava-bita.